Yo! Tsy hanao présentation be zany fa araky ny vitanareo izao eto amin'ny teo Foankara efa misy soratra be hoe aty Antsirabe dia hanao aventure be zay aty mandritry ny 3 jours zoma sabotsy dia miaraka amin'ny OR sy ny équipe Anthropicom sy Tropicast zany dia tsy hanao blabla be fa tonga dia let's go tsika. Tato amin'ny Toko Hotel zay no mivantana. Dia ny hariva miaraka tamin'ny ekipa OR nanao soirée barbecue kely tato amin'ny Dreams Hotel. Amin'ny 5 maraina zao ry zalahy tena mbola vao maraina be miomana izay andeha hanao randonnée miaraka amin'ny OR dia araka hitanao izao mbola ato amin'ny chambre atao amin'ny Toko Hotel zay. Izy ity moa zany ohatry ny karazana appart hôtel zany, appart hôtel kely. Ity fandriana chambre familiale 3 personnes ohatra ray aman-dreny sy zanaka. Dia misy télé table à manger zao eto. Dia atsy lakozy ohatra ity ny vaisselle zany misy vilia, sotro kaopy, vera, vilany, fatana dia ireo zany vilany rehetrarehetra sy ny tariny. Dia ankoatr'izay ato ny WC fa mbola misy olona ao atsivotra ao tsika aloha. Dia ny point fort n'ity koa ry zalahy ny vue zao lehibe sava ito zao cathédrale re sady mahita le vide soleil lehibe ohatr'izao izy. Dia sakafo aloha zay io dolo tsika hisakafo maraina ato amin'ny résidence Mahasoa. Let's go zalahy. Mofogasy miampivary amin'anana brochette kalmaraina. Dia avy eo eto amin'ny kiosque ny Ortivac zay no rifina kely sy teto ny départanay. Tetỳ an-dalana moa nanao arrêt kely teto amin'ny hôtel restaurant dia izahay sady nisotro cocktail kely. Tsinona ry zalahy? Eto no manomboka ny randonnée-nay rehetra ny tomobilanay. Dia veto ny ekipa UTK fano vaile ty fano dia randonnée-nay eo amin'ny 15 km eo. Hitanareo ry tsy haiko natazanareo tendromohitr'i io antsoina hoe Ianjanina hiakatreny izay tsy haiko hoe ady firy manao azy. Dia mifarana eto amin'ny tendromohitra iray ity tendromohitr'i Tritriva ao za Tritriva ao. Anomboka hiakatra izay zao fa hitanareo io zao dia ao tampony eo misy toerana tsy azo angalana sary fa raha tianareo fantatra le tantara dia tongava aty dia hitanareo inona le tsy azo alaina sary fa andalo hiakatra kely eto ry zalahy andalo se. Dia tazanareo eto zany zao ny tanàna Betafa rehetrarehetra eo lac ity ino atao hoe maroarona zany hoe rehefa maitany izy dia miritra efa manomboka miritra izy zao fa rehefa avy ny orana dia rano be eo. Misy tendrombohitra 3 mifanaraka reto ohatry ny hoe le pyramide de Gizeh sy Khéops sy anany Egypte ireo natao hoe avoko. Misy any Antafofo eny kaskady sy misy Tritriva kely hono eny. Dia azontsika koa zany rehefa mazoto lisa dia miakatra eny manao visite izay site rehetrarehetra izay. Nanao pause goûter vomanga kely teto izahay sady niainkabarin'ny tangalamena. Dia nihinana fary ilaina foana zalahy mihinana mamy kely rehefa manao randonnée. Dia rehefa avy nanao pause kely sy nanao goûter kely dia nihinana fary dia nanomboka hiakatra ny Ianjanina amin'izay tsika. Nanomboka hiakatra ny Ianjanina amin'izay tsika. Dia talo io mbola mihinana fary be.
Fiarinako tiako zareo le tendromohitr'i Ianjanina dia avy tery ampita tery tsika tanareo ry avy teny tsika dia niodina dia tonga eto dia eto tongotry Anjanina tsika zao dia hanomboka hiakatra. Hita liza ve zao paysage milay ve zao na hijanona moron-trano eto ary le sy tena tamana ohatr'izao le mizimba le ana dia tonga ihany zay ry zalahy ety an-tafon'ny Anjanina aty tena tsy dia tena hoe sarotra be fa arakaraky ny focalisany ihany. Tongava aty fa be dia beko zalahy ny zavatra hita aty na resaka tantara culturel sy zavatra be dia be dia na vue eto ambony eto fotsiny dia voky masolisany dia tsy tapitra eto ny dianay fa mbola mitohy dia transition Tritriva eo amban'io zany Lac Tritriva hidina eny tsika avy eo dia eny tsika no isak'avatoandro no pique-nique. Ny tantaran'ny Tritriva dia mifandray amin'ny tantarany Rabenio sy Ravolahana izay mpifankatia namono tena tato noho ny fitiavana voarara. Nofarananay tato amin'ny première ihany andronay androany. Ny sakafo tato izay fa ity zalahy ny tena coup de cœur koa. Dia toy izay zalahy ny vidéo anakaty Antsirabe taty tomobilanay miandry anay ry dia raha tianareo zany le izy dia mba zarazara hoe dia tongava aty Antsirabe miaraha amin'ny ôro dia vaky fa milay be ny aventure miaraka amin'ny zalahy dia avatra farany aza tia ny mandeha voyage piste be daholo.